Efa nisy hatramin'ny fahagola ny tranobe teto Imerina. Tsy toeram-panjakana na itoeran'ny mpanjaka toy ny any amin'ny faritra na foko hafa ny tranobe niorina teto Imerina teny amin'ireo tendrombohitra 12 anatin'ny Imerina Entoko, raha ny fanazavan'ny mpitahiry Asipandrianan'i Madagasikara ao amin'ny tranobe Imerina eny Akazomalaza Antananamasina Ambohimangarova. Voalohany, voatahiry ao ny Asipandrianana Merina ary misy ihany koa ireo avy any amin'ny foko hafa. Antony ny antsoina azy ho fitehirizana ny Asipandrianan'i Madagasikara fa tsy ny an'ny foko Merina ihany. Tsy itovizana amin'ireo tranobe hita any amin'ny faritra ihany koa ny fisarahany amin'ny lapam-panjakana ary tsy ny mpanjaka no mitantana azy fa ireo ray aman-dreny sy zokiny aman-drainy ary ny manan'ny antony. Satria tamin'ny andron'ny mpanjaka Andrianampoinimerina zany ka hatreo amin'ny Radama Premier dia teto ny tranobe ny toeran'ny Asipandrianana Merina sy ny Asipandrianana avy any amin'ny Sakalava, dia ny avy any amin'ny Antemoro, dia ny avy any amin'ny Betsileo. Zay no matetika itenenana hoe fitehirizana ny Asipandrianana Madagasikara ny tranobe eto Ankazomalaza ety Ambohimangarova zany. Ny trano itoeran'ny mpanjaka zao ny an'ny Antanala dia tranobe. Trano itoeran'ny mpanjaka ny an'ny zareo Antemoro any Atsimatsinanana dia tranobe. Misy mpanjaka ao nefany. Fa ny tranobe eto Merina tsy mitovy amin'izay. Ny tranobe dia toerana ny iasan'ireo zokiny aman-drainy sy ny ray aman-dreny ary ny manan'ny antony. Izany hoe ny ratsa mangaika ny fanjakana tamin'ny andro fanjakan'ny mpanjaka zany. Satria tsy ny eto Merina rery zany ny vakoka tranainy tahiry fahagola mbola voatahiry ao fa misy koa ny avy any amin'ny faritra. Toeran'ity zany dia toerana ny asan'ireo ray aman-dreny ny ara-niasa tamin'ny mpanjaka. Misy ny manan'ny antony asongadina manokana. Ny manan'ny atao hoe manan'ny antony dia ny mpaminany sy ny mpisorona. Nisy tranobe teto Merina fa ny mahasamihafa azy amin'ny any anindrany ny tranobe any amin'ny faritany any anindran-tany zany dia ny mpanjaka mihitsy no mipetraka ao aminy. Fa eto manao pirofo mazava tsara mihitsy io, pirofo tsy azo hidivirana io, fa ny mpanjaka mipetraka ry atampona Ambohimangy ery. Io ny rovan'ny mpanjaka eo, ny trano Andrianampoinimerina sy ny niasany mbola eo. Fa io tsy tranobe ny fiteneny io, fa rova tranon'ny mpanjaka. Fa ny tranobe teto Antananamasina mipetraka. Very nogiazana tamin'ny andron'ny fanjanahantany ireo tany ary nodorana manontolo tamin'ny andron'ny fahampanjaka ireo tranobe rehetra teto Imerina. Misy ihany anefa ireo tavaverina amin'ny taranaka tato aoriana ary isan'izany ny eny Akazomalaza Antananamasina. Efa napoizina ihany anefa zany fonon-nanjaka Radama voalohany ka tamin'izany nahafahana nampandositra ireo fanaka masina tsy ho very. Rehefa maty Radama Premier dia ireo olona nitokisan'ny Radama Premier zany teto amin'ity Antananamasina ity izay ny andraikitra ny Asipandrianana dia nomeny fanjakana Ranavalona voalohany anarana hoe Menamaso. Ary rehefa notenenina hoe Menamaso dia noenjena sady novonoina. Le Asipandrianana mitondra ny tany sy ny fanjakany dia nodidiny Radama Premier zany ny mpiandraikitra azy hoe eto miala teto reo raha vao mikipo ny masony. Dia fa nilazainy koa sy nambaran'ireo mpisorona sy mpaminany tamin'izany fotoana zany ny lalana ao aleny. Dia nilazain'ireo mpisorona sy mpaminany tamin'izany fotoana zany koa ny vanim-potoana tsy maintsy iverenany ary iverenany eto amin'ity toerana ity ary tsy nisy diso zany mandra-pahatongany fotoana izay miverenany tranobe eto. Ny taranaka sy ny faramandimby tateo aoriana tompo-tanyrazana teto no niady nanao izay fomba azahoana n'ity tanyrazana ity tamin'ny vazaha noho ny fananany frantsay sy ny galeny fahefana lehibe dia lehibe teto amin'ny tany gasy zany. Ka ny rova nipetrahan'ny mpanjaka tsy nidorana tamin'ny andro ny nanjakany ireo mpanjaka vava fandimidimby zany sy nidorana niaraka tamin'ny tranobe teny amin'ny tendrombohitra 12. Fa ny tranobe teny amin'ny tendrombohitra 12 tehirizana ny Asipandrianana no nidorana ary dia anisan'ny nidorana tamin'izany koa ny tranobe teto Antananamasina teto amin'ity toerana ity. Dikan'izay zany ny tranobe zany dia
zavatra lehibe indrindra satria ny fitantanana ny fanjakana sy ny firenena ary ny fiahina ny tandrazana sy ny vahoaka mihitsy zany a no antom-pisiny. Teto amin'ny tranobe Merina Kazomalaza Antanana Masina ihany koa no toerana fanajariana ny asom-piandrianan'ny tany sy ny fanjakana ary ny vahoaka hatramin'ny fahampanjaka. Efa niantomboka ny taona 2024 no nanaovana izany ampahabemaso sy fantatry ny rehetra raha niafina ny fanatanterahana io fomba io hatramin'ny nandorona ny tranobe dia ny andro fandroana izany. Tsy afaka nisy ihany koa ny famondronana ireo loham-poko ifangaroany ireo lonaky sy sojabe, tangalamena sy pitakazomanga ary ampanjaka avy amin'ny foko 2020 manerana ny nosy raha tsy tanteraka ny fanorenana ny tranobe teto Merina. Fanorenana izay nangatahan-tsodrano tamin'izy ireo ihany koa. Manamarika fanamafisam-pihavanana sy firaisan-kina ary fifanomezan-kasina araka izany ny tranobe izay mbola tohizana amin'ny alalan'ny endriky ny vovonam-ben'ny Ray aman-dreny ara-drazana ary tanterahina any Toamasina ny andiany fahatelo amin'ny ity taona ity. Eto Antananamasina zany no anaovana ny andro fandroana voatokana hanajariana sy kolokoloana ny asom-piandrianana. Noho izany amin'izay fotoana izay no avoaka avokoa ireo fanaka-masina rehetrarehetra fanajariana ny tany sy ny fanjakana. Koa ny tranobe zany dia fanajariana ny tany sy ny fanjakana ary ny vahoaka sy ny fiainam-bahoaka ary fandraharahana ny fitantanana ny fiainam-bahoaka. Ny mahazava-dehibe ny fanorenana ny tranobe eto Merina sy ny famerenana ny tranobe ny asom-piandrianana ety Antananamasina Kazomalaza Ambohimangarova dia izao. Ny tena lehibe indrindra amin'ny Malagasy dia misy teny filamatra anankitelo dia ny hoe fihavanana, fifanajana dia ny hoe samy masina taniny. Ka ahoana moa no hatanteraka an'izany raha ohatra ka tsisy masina ntsony eo amin'ny tanin'le sasany ary raha ohatra ka tsisy fomba ntsony, tsy manana fomba ntsony ny foko anankiray na anankiroa eto Madagasikara. Inona ary no fihavanana ho arindra le foko sasany mbola manana ny fombany? Le fomba nge no mamatotra ny fihavanany ka le fomba ihany koa ny fanajana ary le asina no samy masina taniny. Ary zany fihavanana sy fifanajana sy samy masina taniny na fifanomezan-kasina zany tsy tenenina mbava fotsiny zany. Izany no antony nampakaranay ny Ray aman-dreny ny foko 2020 manerana Madagasikara teto amin'ity toerana ity nangatahana ny tsodran'ireo ny namerenana ny asom-piandrianana eto sy nanambarana tamin'ireo Ray aman-dreny avy amin'ny lafivalon'ny nosy fa manana ny asiny sy vonina hanajany hasinareo ary koa handrindra fihavanana aminareo tahaka izay nataon'ny razany ary fanaja aminareo ara-pomba, ara-pady, ara-pitondrana ary ny fotom-pisinay sy ny fotom-pisinareo dia ho mpihavana tsika. Fanamafisam-pihavanana efa misy io zany. Fa tsy hoe fampihavanana noho ny ady. Ny ainga teto zany dia mbola tanterahana tany Fianarantsoa ary io izy amin'ny volana septambra io vao tanterahana ny Toamasina. Ngamba ataoko fa zava-dehibe loatra zany ny fahabangan'ny tranobe teto Merina teo amin'ny firenena. Matoa tsy nisy fihavanana azo natambatra zay hatramina fatin'ny mpanjaka zany sy hatramin'ny nahafoana ny fanjakan'andriny. Sy nisy fihavanana afaka natambatra ireo foko 2020 ireo raha tsy efa nipetraka amin'ny toerany ty tranobe ny Merina ty katra.